mbola novelomin'andriamanitra ny aiko ka indro manaiky indray ampitondran'ny afatra ho an'ny fiangonany izaho mpitandrina rajaka vola amin'izao alahady voalohany amin'ny volana janoary manokana ahafanreto zanatsika manotena iray latabatra amin'ny tompo otronytsika mianakavy izo aminareo iavana ny fahasavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raitsika Jesu Kristy tompo ahafahantsika mandray zao hafatra taom-baovao izo ny Isaia toko fahiraika amin'ny efapolo novakina tamintsika teo no miaingantsika amin'izany toriteny zany ary matoky ianao fa 20 minitra ihany ty toriteniko ty amin'ny raika ambin'ny folo sy 2 minitra zao dia amin'ny raika ambin'ny folo sy 20 minitra dia tapitra ty toriteniko ty Isaia no nampitombain'andriamanitra ny teniny ho an'ny Israely ho an'ny zatra ny boky ny Isaia ny toko fahiraika ambin'ny efapolo dia vaty anatiny ny fizarana faharoa amin'ny boky ny fizarana voalohany dia ny toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny telopolo mialohany ahalasana ny zanak'Israely any am-pahababoana manoka ny toko fahaefapolo ka hatrany amin'ny 5-5 dia le boky faharoa any am-pahababoana ny zanak'Israely ny toko fahiraika ambin'ny efapolo zany dia any am-pahababoana ny zanak'Israely itenenan'i Jehovah tahaka izao ianao ry Israely olona nofidiako taranaky Abrahama sakaizako mpanomboko ka tsy nariko nanavoiko any am-pahababoana alay tsara zany contexte zany dia raha isika malagasy zany dia raha tia mpahababoana sika zao raha zany no anaran'ny vanim-potoana iainantsika dia isika nitenenan'ny tompo an'izany aza matahotra anao ry Israely fa efa mifidy anao aho efa mitantana anao ny tanakavanany fahamarinako aho tsy manary anao aho ka na iza anao inoneo mila zany mpaminany hoe ho tsinitsinina zay hiady aminao ho tadiavinao zay hiady aminao hifamaly aminao fa tsy ho hitanao io mpaminany Isaia satria izy Jehovah mihitsy no efa mitantana anao amin'ny tanakavanany mampangetahitanao fatratra zany fahamarinana zany dia io Jehovah manome toky ny antso reto zanany reto ametraka ny fiainany kio eo ampelantanan'Andriamanitra ary zao nasain'ny tompo lazaiko aminareo ho an'ny fiangonana ary ho an'izy 3 mianadahy manokana asan'ny apôstôly toko 5 mitsangany ianao iny tompo mantsaiko amin'ny apôstôly Paoly toy mitenenany tamiko mitsangany ianao avy amin'ny accident manjoanao io fa izao nanendreko anao dia ny amonjy ianao amin'ny olon'ny Israely sy ny jetilisa anafahanao amin'ny vena azy vaoaka Israely vaoaka ny fiangonana amonjena azy hiala amin'ny maizina ho amin'ny mazava rehefa miresaka maizina zany eto Madagasikara fantatro loatra ny ainana an'izany eto natrany amin'izay fitantanana maro samihafa any amin'izay fifandraisana misy any amin'ny tontolo misy atsika any maizina fa ny anafaka anao amin'izany maizina zany tsy ankinanao amin'izany aizina zany hiaveranao ao ambadiky zany aizina zany fa hatongavanao amin'ny mazava ao amin'i Jesu Kristy lazay nijaonao toko voalohany fa izy le tena mazava tonga amin'izao tontolo zao dia Jesu zany zao no anirahako anao hoe nitovy mantsy an'ny apôstôly Paoly toy ny lazany amiko ko ny anafaka ny oloko hiala ho fahefany Satana ho amin'ny fahefan'Andriamanitra atao hivirena fa ohatran'ny eritreretinao hoe zany mamorona an'izany hiraka zany ny tompo
lozako teny an'izany mba ahafahako manafatra anao ty fiara-mivavaka ty. Asan'ny apôstôly toko fahinao amby roapolo, raha kamo ianao anokatra dia vatsiko aminao zany. Mitongotro ny marary fa tsy mivavako. Ny fahenina ambin'ny folo fa mitsangana ka mijoroa ny tongotrao fa zao no nisehoko taminao dia nianendry ianao ho mpanompo sy ovavolombelona ny amin'ny ifany nahitanao ahy sy izay isehoako aminao hamonjy ianao amin'ny olon'ny Israely sy jentilisa zay anirahako anao, hampahiratra ny masiny ialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary ialany amin'ny fahefany Satana ho amin'ny fahefan'Andriamanitra mba hahazoany famelam-keloka sy lova eo amin'izay ho amasinina loko ny finoana ahy hoy Jesosy. Ty raha hitompo aho hitaonanao iala ao amin'ny maizina zay karazana aizina rehetra fantatro any am-piarahamonina any. I raha ny tompo aho hisintonanao iala ao ambany fahefany Satana zay nanaovanao pacte de sang fantatro tamin'ny tantaran'isy Madagasikara zany. Ny tompona andrak'izy tao ty tany ity manao pacte de sang amin'ny Satana ary misy olona voafatotra zany fa raha manaiky izy raha hino ahy izy hoy Jesosy dia azo famelam-keloko izy dia ho afaka amin'izany fahefany Satana nanaovan'ny pacte zany ho amin'ny fahefan'Andriamanitra ka ho tonga ho mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity tany amamonina misy azy ty. Anaka isany raha izany mihiraka mpanaovan'ny tompo ahy ny ahaizanao miaino ny anekenao ankatono zany fialana amin'ny maizina ho amin'ny mazava, fialanao amin'ny fahefany Satana ho amin'ny fanekenao an'Andriamanitra zany miankina aminao irery zany. Tsy misy nahare, tsy misy nahalala zay fanekena nataonao tany ho andy fa ianao irery sy Andriamanitra ihany nahalala. Fiteniko malaza tonga efa malazalaza ny antsofinao any ty teniko ty hoe fa na dia ny vitsika mainty eo ambony ny vato mainty ao amin'ny alina maizy kitroko azy misy mahita tany amin'ilay alina nanaovanao n'le pacte maizina tsisy nahita fa Andriamanitra nahitanao tao. Tonga ty fotoan'ity hitaomana anao hiverina amin'Andriamanitra fa raha naiky hiverina amin'ny tompo ianao dia tanterahany aminao ny teny fa fikasany amonjy anao aho hoy Jehova. Tadiavinao zay famaly aminao fa tsy ho hitanao amin'ny tsinitsinina zay hiady aminao. Tanterahany toko aminao zany teny fikasany zany raha mety anao hiverina amin'Andriamanitsika. Sahady maranako ny toriteniko aoka ianao tsy mitoky aman'olona sokafo kely ny baibolinao. Jeremia toko fafito ambin'ny folo ny andiny ny fahadimy. Jeremia toko fafito ambin'ny folo 17 andiny ny fahadimy. Miara mamaky amiko ianao za manao tsenjery so milazany Jehova tompo voangorosona zay olona matoky olona sy zay manao ny nofo mpisandrina ary miala tamin'i Jehova ny foly. Aza miala amin'ny Jehova amin'ny fonao ianao anaka, aza manao ny nofonao vola makareny zany, voninahitra zany, fahefany zany, aza manao ny nofonao ho sangy hitokinao amin'ny fiainanao fa voaorozona
izay olona manao toy izany hoy ny mpaminany tsy za zany so ilazandray ianao rehefa pastera manozona ny pasteranareo tsy za zany fa safidinao raha te hiala am'izany ianao dia mamerina anao iverenanao amin'ny fonao amin'Andriamanitsika. Ary mino aho fa ny antony zao atongavantsika maro amin'ny fiaraham-bavaka alahady maraina ny alahady voalohany amin'ny taona zao dia anehoantsika fa te hiverina tsy mandre ninina mihitsy olona tsy tapa-kevitra eo zany henoko zany te hiverina amin'Andriamanitra ianareo. Ko raha mariny zany fa te hiverina amin'Andriamanitra ianareo zao ny fotoana mahamety ahafanao mankeo amin'ny tompo fa nazovy manatonao ny tompo dia tsy mba ho lavitra mihitsy ko avy any efa nahitra isika hoe Jehovah tompo na dia tahaka nijaky aza ny fahotanareo dia ho tonga toy ny volon'omby fotsy na dia mangatragatraka tahaka ny siry azy dia ho fitsiko toy ny ora-panala hoy Jehovah dia anadio izy raha miaiky ianao raha mety ianao dia ahazo melan-keloko dia ho anjaranao zany fanafananao hiala amin'ny maizanao amin'ny fahazavana hialanao fahefan'ny Satana ao amin'ny fahefan'Andriamanitra zany ho anjaranao amin'ity taona ity zany fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao hitantananao ny tanakavanany famarinako ao Jehovah amakivaky ty taona ity raha mety ianao dia mananjara amin'izany teny fikasan'Andriamanitra teny fampanantenan'Andriamanitra anao zany ianao zao tonga miara-mivavaka zao ko zany nanaovana ty fampavany ty amin'ny liturgie voafitina zany teny rehetra lazaiko zany tonga sitrapon'Andriamanitra ho atsika ampisaintsainanao momba ny fiainanao manontolo atongavanao amin'ny fiekekeloka sy ny fibebanao amin'Andriamanitsika ary andraisanao famelan-keloka rehefa avofona amin'Andriamanitra ianao matokianao fa Andriamanitra te hamonjy ianao izy. Asan'ny apôstôly toko 7:10 farany ty hoy le olona teny zay asan'ny apôstôly toko 7:10 dimy fa enina amby roapolo mahazoanao ny anjara famonjenao ahazoany Madagasikara ny anjara famonjena amin'ny Jehovah. Asa 7:20 amby roapolo azafady ary ny firenena rehetra ndao iara-mamaky ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray any dia namponen'Andriamanitra tambonin'ny tany rehetra ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny ahatsapa ka ahita azy. Amen. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray any Madagasikara anatin'ny firenena rehetra ny ray voalaza dia ny firenena Israely. Ny firenena Israely lazany ny teny tamin'ny Isaia toko 2:7 teo ianao koa anatin'izany i Madagasikara mananjara amin'izany raha hitady an'Andriamanitra ianao dia ahita azy. Koa amin'izao fiarahantsika mivavaka izao araka lazako azy teo fa sitraka Andriamanitra ny mba ampisehoany aminao ny famonjeny amin'ity alahady ny epifania fisehoan'Andriamanitra mamonjy ny vahoakany dia miala avy tamin'ny fampiomanan'Andriamanitra atsika Isaia toko 1:7 tonga atao anatin'ny vanim-potoan'ny fahababoana isika hitady an'Andriamanitra matoky fa hain-tompo atao ny mahatanteraka zany famonjeny zany raha mety ianao.
tao mikivavaka amin'ny fanginana, tao mikivavaka amin'ny fikekely koa, tao mikivavaka hitady an'Andriamanitra ianao mba azonao mandray ny famelany mientsika feo ny zava-maneno idinako fotsiny fa tsy asiana valikira akory afahako ny taona anjanako hivavaka amin'ny tianety. Afaka izy misaotra tompo ny famondram-ponao fa afaka nandreny teninao zahay 10 minitra ahafeno 20 minitra ny tenenanao tamin'ny zanakao. Anapahany hevitra andio tsy angatakandro ametraka ny fiainany manontolo am-pelantananao. Fa Andriamanitra tsy mba mifandahatra aminay ianao, tsy manao tanisanisa lava amin'izay fahatosonay ianao, fa rehefa miaiky zahay ny mamela heloka ianao. Enoy ny fitaraina ny zanakao voatery niditra tany amin'ny maizina ny toe-javatra misy eo amin'ny fiainana ndromba mahita izay hiatreny ny sarotra tao aminy kinanjo tafaletika eo n'izany maizina zany any voaitony zanakao ento maketo anatrianao eto fahazava-tavanao tamonjy azy enoy ny fiekeny tamin'ny fifanekena ratsy natao tany toy ny pacte mifanekeny amin'ny devoly hiatreny ny fiainany fa nampanantenainy devoly fonoko izy lainga mandoale eto anatreko ianao hoy devoly taminao Jesoa dia omeko anao zao tontolo zao kanjo laingany zany tsy azy akory zao tontolo zao ary tsy ananany akory zany fa laingany ampandoalika anay taminy fotsiny enoy ny fitaraina ny zanakao dia hiala amin'izany fitaka nataony devoly taminy zany mba hiverenany aminao Andriamanitra fa ianao tia amela ny helotry ianao tia nafaka azy amin'izany mamatotra sy mangeja azy zany mamonjy eo enoy mivavaka ny zanakao manolo tena ho anao atao anatin'ity fanontona masina tanterana ity mba tia hita mitavanao mitady anao Andriamanitra lay mpamonjy anay avia tomponay vonjeo zahay mifona aminao zahay ny amin'ny Jesu Kristy mpamonjy. Amen.
fahefapolo teny anoloran'Andriamanitra ny famelany miheloka Isaia toko fahefapolo indimy sy ny faharoy ihany. Rehefa mandray zany famelan-keloko zany sika iteran'Andriamanitra amin'ny aleloia fa tsara izy. Ahoy ny tompo ampionony ny oloko hoy Andriamanitra reo mitority ny somafaly amin'ny Jerosalema kalazao aminy fa vita ny ady sady voavela ny elony ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan' Jehovah izy ho valy ny fahotana rehetra nataony. Anakay voavela ny elokao noho ny amin'ny Jesosy Kristy la efa nandray ny valy ny fahotanao teo amin'ny azo fijaliana ka nandraisany ny fahefana mamela ny elokao kehitriny. Halleluia! Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy hitaka ny fanahiny. Amen.